Fa inona nataon'le kisola io aty ka? Mba moramora Riza fa mamenatra olona. Andaso aloha e. Nanambady ary Davida. Anambady aniza? Ary aleo ampiregny reto fatombola mena nanamalika ny andro reto. Fanomezan-drafilahy nosoratany Élisée Romuald, novelomin'ny faly Irlanto Chinese, miaraka amin'ny Niravo Sivanitsoa, Roland Ramanatsonina indray feo, Anjariliva no nanatitosi. Zorodina. Ahoana izay patron? Efa milamina ve le ketrika tany Ambato Finandrana aloha? Tena mbola tsy nandreny isam-baovao zalahy any fa ny vola ary izao mbola ty amiko daholo. Ok. Tsy maninona fa mila mailo fotsiny ry ohatr'ireny fomba fiasa efa mahazatra reny ihany no ataontsika. Kalme lafa vitantsika amin'ilay io e. Ok ary. Ka zao misy mission hafa indray ampanaoviko andry. Tonga dia kozy ary. Misy volamena anaty boaty zay ao amin'ny raha David ao. Ataovy izay fomba rehetra mety hakana an'izay. Ok aloha, David izy aloha izany. Le fatina dokotera tompona centre retsepitatsika etsy io e. Kozy ve? Eno Ary tena mamela kaiky any antsika izany paty e. Aza matahotra an'izany fa bandy tsy maka izy io e. Inona ny raharahinao na lavitra nakaiky fa kandratsika tsy maintsy mandeha. Ka zao ary. Aiza ho aiza ary aloha misy an'izany mba tsy hataraiky be ny afera e. Nga sarotra tadiavina e. Zao eo ambonin'le latabatra kely andoam-pandrinany eo no misy azy. Anaty vasa tonga dia ao mihitsy le boaty. Aza be fanontaniana fa tonga dia kobondry rehefa tonga ao ndry e. Zay fotsiny. Fa zao loatra pata. Ahoana ho any nakoponareo an'izany zavatra izany. Aza be fanontaniana ho afa aferanay mitsaminy izany. Eny e, mbola fantatrao raha misy fotoana azo ampahafantarana azy. Sura mihitsy ary. Aleo anaovantsika azy. Sura mihitsy. Za makanao foana e. Ary aleo aloha ny sipa isotro rano kely dia mipary. Oka aloha misy adinindry. Misy fitaovana ampiasaina nga? Ohatra fitaovana mahomby indrindra adinindry. Ohatra enta ty ariko. Reheja kosa rangaha. Tsy hitako izay mba antony nampiakarany vady efa 4 taona izay. Atao haingo trano sy mpiambo-trano fotsiny. Sa foana verangany sady miasa ny mbola manome izay fitiavana ilainiko. Eny nga moa afaka no aiza. Revena amin'ilay foana ninona mitrangana inona koa mitony. Za aloha tsy anaiky rehefa vita ty mission ty raha tsy hampirevena an'izay tiako rehetra e. Dia entina miservirana ihany madame premier bureau. Oe, variana be zany marina. Sao dia ho tsikaritra Riza. Ahoana moa zany nitetika azahoana an'izany volamena be andra David zany. Sa aleo hita eo ihany. Ary variana be nge izany ry tsy variana fa mbola mandamy mampaika entina miady. Ty misy taratasy ary dia ento ty dia alatsaotra ny raha David rehefa azo le fandehany. Ok, azoko vakiana sa tsy azo? Tsy olana izany fa tsy maintsy alatsaka ao fotsiny iny zay. Odio. Inona ny an'lahy sao dia mba misy fako azo ariana atao aminao Ramose. Be dia be ny fako ato fa tsy meko ariana lahy zany. Ary lasa lahy mandehany fa manadalany saiko fotsiny ka na 200 fotsiny ary nge Ramose tsy maninona e. Ao mba omeo ariko re Ramose le tsy velany etsy tsy mahalala teny gasy angaly kely ty. Lasa lahy raha tsy tia mahako alika eo azafady ary raha manelingely la Ramose. Tena manelingely la mihitsy lahy ka lasa lahy mandehany. Dia aiza indray azany no hita fako ariana fa tena tsisy kandra mihitsy azany sady fanoana beko. Ny olona mba tsara fanakely eto tanàna efa tsy misy ariana tsonjo. Sa andeha angataka ve? Aleo marina rangahy iverenako io fako anaty gony io dia aparitako tsikelikely amin'ny vavadiny olona mba tsara fa manodidina eto amin'izay mba misy fako ariana raha pitsiko.
Sarotra ary ny anton'ity fampiororona ataon'ny Riza amin'ny dokotera David. Tena latsako avy ity taratasy ity. Aleo rangaha apetrako dia izy indray mba manomana an'izay fiarovan-tenany aho a. Tsy anjara koa zany asany a. Izay ihany no fantatro. Mba mangataka reny matomoselina. Mangataka fanoana. Ohatray. Angatsany anaty tonelina mangataka fa tia indray. Mba mino kely ihany aloha matomoselina fa tena noana. Fa tsy se ve le mifanena tamiko tetsiny e. Tena za iny fa tsy nahita karama kely dia mangataka e. Nona be nkesa. Ohatrinona zany no mena anse. Tena izay misy an'ireo tsy maninona fa raisiko foana e. Ohatrinona ary zao ny ravim-bola kely indrindra fantatry se. Dia ohatrinona koa be indrindra. Ary zato zao kely indrindra dia 2 alina mibe indrindra. Ary tao mahay vola be nese zany e. Sao dia tsy mpangataka koa ary tao mifampametsifetsy fotsiny. Tsy mpangataka matomozelina fa pikarama manary fako a. Izany hoe androany tsy nisy olona nanome fako ariana dia tsy manambola mihitsy hatramin'ny maraina. Mbola tsy nihinan-kanina mihitsy nge matomozelina e. Oay, ino fa tonga dokotera. Aleo hitsofoka amin'izay ny sipa. Anomboka zany ny kandra. Zay aloha fa lasa e. Raha mahandro se a dia andraso eo amin'ny fivoahako avy ato dia omeko vola zay ilainy se mihitsy se. Mamy izay moa zany izy ity sa miandry eto fotsiny. Mandrosora ho ato e. Oay, ay ve fahitany dokotera e. Mandro. Misaotra. Ka ahoana ianao zay? Misy tsy salama sa misy anton-dia hafa? Ahoana ny fahitany dokotera an'izao poziko izao? Salama sa marary? Tena sarotra aloha no mamina viny ivelany e. Tsy voatery ho hita maso mantsy ny aretina. Eny e. Tsy voatery ho marary koa anie ny olona miditra ato e. Marina zany. Inona ary aloha ny vaovao sy maresaka e. Tsy misy malaza. Ary ny aty aminao? Tsy misy ambara koa fa manantena ny avany aminao e. So misy asa tokony ataon'ny dokotera aloha zao fa zany tsy aninona fa mba te resadresaka kely fotsiny. Sady mba misy torohevitra ara-pahasalamana ilaiko. Dia tsy maninona zany raha sady manao zavatra no miresaka. Tsy maninona ka. Sady mila manararoatra dokotera fa rehefa an'izay misy marary miditra ane ka sahirany. Tena marina zany. Iza marina moa ny tena anaran'ny dokotera ity e. Mbola tsy fantatra anie e. Samy ray tanàna eto feranga dia tsy mba mifankahalala anarana. David reno anarako a. Faly mahafantatra. Dina no anarako. Mipetraka ezaka kely etsy fa samy variana amin'ny asa dia tsy mifankahita matetika. Nanatitra olona narary tato andre mandeha dia izay angamba nahitanao avy voalohany. Ka faly mahafantatra anao ary. Tsy tadidiko loatra ianao tamin'izany fa zany hoe tsy dia vahiny amiko fotsiny ny endrikao. Ay, fa aiza ho amin'ny vadin'ny dokotera e. Mbola tsy manambadika. Ay ve, azafady ary. Ahoana re fikafako miditra ao amin'ny efitrano fatorian'ny dokotera io e. Tsy maninona ka. Tsy mety angara dokotera tsy manambady no mitsabo. Zany ary ny tena mampazotiko. Zary ohatry ny te harary sahady mba ho tsaboana. Ndre koa mba be sangisangy. Tena marina zaniko. Za manko tsy mba matetika marary zany mihitsy. Reratreraka kely fotsiny. Sa mahay manao massage koa i David moa izy teo? Tsy dia ny anarako loatra aloha iny fa mahay kely fotsiny. Ary mba ataovy kely samy falahako sy fatapiako zany e. Mety amindry ve tsy amin'ny fandriana fitsapana marary etsy? Sa ho amin'ny efitra ambadika? Mety daholo ka. Sa leo ao ambadika e. Sao dia hifindran'ny aretin'olona eo ako. Andao ary. Tonga dia midirindry dia mitsotsoro ao ambony seza lava ao na eo ambony fandriana fa za mbola hitady an'ilay menaka. Mission accomplie. Lasindry ridina. Oay, efa tamin'ny sahady David alety e. Aleo hitsotraingana.
ao efa vonindry aleo ary aloha iverina kely analakiraro soloana n'ilay kapa be fanao rehefa mitsabo iny mantsy izy toniko sady tonga dia teny io fa efa ho avy izay ny mpanao pikura sy ny tariny mandeha anaingana fa maikahaka an'ilay volamena e le tsy miverina sahady indray ilay karolaty ka andao amin'izay ary ataony masazindry e sao mantsy ka tratra ny mpitsabo tena pakato eo ka tsy ho vita eo ao mitsora tsara dia mioka aloha hanorana ny tongotra sy ny valahana rehetra iny mahazo ena tsara vendry e tena hainao tsara izany dokotera matsiro afaka vetivety teo ny arirahako oay izay ny ianao fa misy marary tonga mila dokotera izany fa nga tsy vitany zareo infirmiera sy stagiaire ao re izany ka matoa izy mampanenysona ry dobla ohatran'izany dia mila dokotera izay ny dikany mandehana ary fonjeo amin'ny marary dia andrasan'ny salama eto izany enako dia ahoana raha ela be tsy maninona fa andrasako eny ary miala tsiny aky fa tapaka ny tsy maninona ka sara ny tena miala tsiniko ary aleo karohana amin'izay le afera dia ampidirina ny akanjo dia miala fa tsy taraika eto inona koa ary ny Rita ny asa ary ato fo allo fa misy inona andraso aloha fa tantara be ny ato e sao vao misy mangirana anatsofoka azy anaty poketra zao dia mipa shkalme lafa tsy adiniko mametraka an'iny tapao mihitsy aloha le anjo fa sao dia tratrandradoka eto ka zay vita ary aleo tsokolovina kely aloha dokotera aiza moa izy teo io fa varinao amin'ny salle de consultation aleo mitsaikotsaiko manara-tsisiny dia mivoaka oui chef mbola tsy tafavoaka ihany ve zao vao tafavoaka ny trano e efa maizimaizina ny andro ary ohatra ny taraika angenareo izany e angazo nalaina teka amin'ny be fa mbola nangolongolena aloha e sao dia naninona tao ny sakakelinaiko non sika indray tsy mba lavo izany ay oay mailomailo indri fa ahoana misy polisy miaodiody eo mba vaditsika izany dia ahoana raha davida sahady ve ny antso an'izany sa misy efera hafa tsy milamina tsy haintsony e mety zavatra hafa aloha zao ny fika asaiva mpandrosomy madamy liva ao aloha zareo dia hito eo izay dedaviny zao koa tandremo afeny ny volamena vao nalaindriny sao dia misy fisavana ataony zalahy io dia ataovy izay fikatsekarany zalahy aty ambonindrina fa hiafina raha mbola misisika mory zalahy dia tambazo an'ireny vola rehetra any anaty sakosindry ireny dia ataovy mandefa aty any izy raha mbola misisika ihany dia tsinginiko tsiraray amin'ny basy avy aty ambony zay e okey vitantsika izany fa aiza aloha no anafenana ny tiserity e dia omena daholo koa ve reto vola be reto le omena ny daholo ireo e roalahy zao ny tazako avy aty fa tsy haira mbola misy namany any many spidindre e okey ary tena taraiky tamin'ny fanafenana ny fatiny zavatra iny dia nyrofondry zareo avy ato an-trano madamy liva nanafina andrariza tao angambo io dia netiny avelao fa tsy misy zava-pantatro sa ny zavatra tadiavinareo izany rita tsy atao trano izy izao fa lasa any amin'ny varitany oka aloha zareo fa tia misy resaka dina aza vao tsara fa tsy mihainao mihitsy ry zareo karakara indriara sanatria mikady eo aza mbola entinareo any aloha izy fa zao e
miverena miditra ao an-trano aloha dia aleo andaminako azy fa za malala ny tsiambaratelo ny zavatra rehetra tadiavinareo. tena misotra ndrikiridiana tonga nanavitra fa raha tsy izany dia efa tany am-potsy angamba. Tsy misy tokony isorana k'izany a. Miadana angisika manana an'io diny io fa hono a filina moa zany ny tena nitadiavin'ny salata io toa hoe zany resaka vola sandoka amin'ny vidianana volamena zany. Fangana isy an'izany indray Sopata. Tena nisy mihitsy ka ketika vaovao be io. Raha tsy zany anga ho azo reny volamena namiditsika vidianana ny ombe avoaka ny drala avy any atsimo reny ay ve dia mbola ho ampy ve mivolana ialany reny nomena ny pra reny. Vola indray tsy lany fa fikana tevenana azy ny tsy maintsy matimatesan'andro aman'alina fa zao fotsiny tsy maintsy miala amin'ity trano hipetrahantsika ity tsika rahapisy rahapisy ihany. Veno a dia ho aiza zany tsika fa ahoana koa zany trano voaviditsika ny ety sady tany efa vita titra ka ahoana no ialana. Tsy maintsy tsisy ady hevitra zany dia hanova trano indray ve? Mangorona etanareo roavavy ralina za mandamina ny trano ifindrana. Dia iza zany nipetraka ato? Tsy isiana olona aloha ato mandrapahitako izay olona nofa azy. Le izy hita amin'ny polisy ve zany no antony ialana ato sa zavatra hafa? Eo ihany aloha zany fa leo mipetraka amin'ny fanakaiky amin'le kisola ICPT tsy any tena mariny zay ny tena izy. Tena dokotera David zany teneniny izany fa dia inona loatra ary ny ratsy ny fanaovan'izy roalary eo tany aloha tany. Hitako tao anaty taratasy nasaina latsaka any mantsy ny fakalany ritsy azy. Izy aloha nanafinandrian'le raha mangindry tiana. Tena nataoko ao amin'ny gony misy fako ivelany ao andro alaina amin'izay fa efa lasa mpanelingely alay fa mbola resaka kely izay mivady. Loza fa misy inona ohatrany tsy tsony le izy mandehana aloha liva mikarakara sakafo fa isaka kely zasy diny aingana. Ay tena loza tsy namifosiko. Fa inona ny tranga atao inona ny tsy ao tsony nisy ny tsindroko atao ve le volamena le gompako mihitsy nisy mibata tao. sao dia mba kobo mipirary ianao namidika azy tao sa nisy olo-kafa natazana. Tsy misy nahita efa maizimaizina niny fa ahoana ary zany tena tsy hitako izay ambara. Tena lasa n'le fatina mpanary fako iny zany angamba ka tadiavo iny amin'ny dabapako raha pitsy voamarina be na sao dia zao mihitsy makatao sa mazava ohatrano. Tena mety le bandy kely nangataka tamiko tetsiny angamba ny batan'izay. Tena pitehako reny raha mbola mivezivezy mitady fako amin'ny trano misy tsy mahalala ny rija mainty. Aleo aloha rangahy etoko mody ty fako ty dia miandro ny fotoana metimety azy vao aparitaka tsikelikely amin'ny tokotany nampanankarena mba tsaratsara fanamanodidina eto sady so mbola misy azo raisina ihany eoko. Aleo bataina amin'izay fa sotratra ny olona eto zay lasa aiza ho aiza ary mety nitondran'ny olona niny zavatra iny any amin'ny tabapako sa ary amin'ny tatatra be ary. Marina raha mbola ho hita raha ao atatatra dia ahoana koa raha efa fantatra Davida hoe nisy nangalatra ny volamenany. Marina raha tsy ataony aza lambo dia sanatria ve ho fantany fa zany nangalatra an'iny. Tsy maintsy miayalo izy sady nisy an'iny taratasy nasainy rijany nalasaka tao iny koa. Lozy aleo tonga dia eny amin'ny tabapako aloha fa hoitony amin'izany. Aleo tonga dia savainy eto tokotany tarataratry ny jiro eto ty aloha
so mba misy azo raisina ihany ny atao anatiny ato. Andraso hoe inona daholo reto fatiny zavatra reto, toy izao poti-tsakafoko. Hoay ka atao ty marina, ohatra ny mbola azo hoanina ange izany e, ahoana hoe fofonina kely. Hoay ary nitsy anaty sasitsy. Ao hoe hoay boaty kely, aloha hoe sokafana. Ary to mamirapiratra be. Inona ty? Hoay marina e, peratra ngoza be sady zay anankiroa. De inona koa ty ray ty? Hoay rojo lava be anankiroa. Andraso hoe ary toy misy sary fanalahidy ny anankiray, de misy sary paoma fisapisaka ty anankiray ty. Tsara kosa izany. Aloha atao paosaingina so misy mahita etoko. Tsy asehon'ny olona ao trano ty fa so avoabokany aika eo vao hita ny tompony aoko. Inona kosa mbola misy hafa? Le ty kosin-jazy zany sa inona e? Maimbo be. Ay fatim-bola avo. Tena tsy misy na dia tamingan'olona na iray aza eto amin'ny fanaripako eto. Ahoana ny fomba lalako mifako vonariana amin'reto re? Totra ny tsy misy tarepakonay mihitsy ary reto raha marinako. Vary masaka fotapotaka, ravikazo fatifatana karton dia taratasy mibetsaka eto dia sachet. Aiza re? Ao lorangahy ilikilika tsara. Engany mba ho hita ny zavatra iny fa raha tsy zany dia asa fotsiny. Tena tsy misy fikatsoa falasan'olona angamin'izay zavatra saika. Raha teto zany takizay efa hitako. Tao firy izay ny teto. Ary to misy bantelo latamy manatona retsy. So dia mba mpanolana sa mpanendaka. Ahoana re? Atao amin'ny fanaovana azy sa langolangona sa anaovana fikava? Alelohaka maizina roa atao poso mena azy ivitanany soraty asaiko manaritra reo. Tena efa mitady amafy ekipo ty raika laty izany. Losy ty. Iantso vontsy sa atao le fika teo. Kazakasa daholo ry zalahy. Ary to tsy misy miteny. Fa maninona lisany tsy misy miteny? Tsy ampy soranga? Zany ary ny maizina roa loha tendao hiaraka amiko sady manaritraritra mandra-pahatonga ry ampivarotra ry e. Okey? Ka misaotra ny lalona maliny antsiko e. Fa inona marina ny tena tanjona ambadika izao fanerena monjy an'izao fiatsoana tamiko izao e. Dia inona koa no anton'ireny fampiororona amin'ny alalan'ny taratasy latsaka ireny? Milamina tsara aloha lahary-dada fa mbola betsaka ny resaka mbola ataontsika. Aleo aloha afehezina ilay resaka dia miala fa betsaka anie ny olona miandra ao. Aza mbola maika aloha e. Ny resaka aza mbola tsy manomboka dia ala sady tsy azoko mihitsy nareo ko. Ka tsy mazava amiko ka. Fangatsy efa azonao ankeriny efa ela be ny ilainao tamiko e. Dia mbola inona ihany? Kalma ho aho. Mbola nisy ramborambo ny tany fa miseho fetsifetsy loatra lalo ty e. Fa inona daholo izany e? Naniraka sipakely tany aho nakasy saingy nany rahanao fatina mpitsindroka fako indray namerina azy tany aminareo ko. Fa inona daholo izany resaka izany e? Zao fotsiny e. Mandehany lahy mody dia ho iteny toyiny. Tsy adalana ny nakako an'iny tany fa ao ny antony e. Aza vao tsara aloha. Inona no nalainao taty amiko? Modikisa. Vola indray no alaiko amin'ny manaraka raha tsy pointsy ny anankiray e. Manangona betsabetsaka ato ato fa ho avy ny angady sy ny ary naka ny voangonao e. Dia eo manko ny ferovatena raha mafy.
dia zao koa miantsoa ny numéro ka raha ohatra ka tsy mahazo kila mba andonako olona amin'ny fiara dia aterina tsaboana any mba hazahoanareo vola dia ahoana mety aminareo zany fika izany sa mo analika romotra ny vaoaka dia mirorotra amin'ny tsabo any izay voakaikitra dia feno ny poketra anareo sa so dia tokony anaparitaka valana retina re fa inona ny tena tanjonao amin'izany amin'izay betsabetsaka ny vola rofinay rehefa manafika eo zahay hay ve izany izay mihitsy ka ataovy izay tianareo atao ary marina tsy mba matimaty foana izany tadidio zay vonina hiady lalandava izay lany fotoana fotsiny nareo fa tsy misy vola be orofinareo izany aho any amin'ny banky mamaky raha mila tadidio fa 100 andro ny anareo 2 andro nanay mareny lahy tsara kosa aloha le toro hevitra saingy ny bankinao mihitsy ny tiana hojifaina mitindray mitoraka ity efa nikoziko ange nareo fonimbola ny bosy tany amin'ny kilasy ambany tsika hoe tsy diplôma be ny vola fa izay miketrika ihany ny tafy nareo zao tsy efa baka plus ny eo vao nivoaka dokotera zao firy zao ny dabo ambovonareo ka nefa zay tsy nandingana université nefa firy ny fiara tsy mataho-dalanao ambovo ao zao ka manginy fotsiny vola mampandeha sy ny lefa manontolo aza irery ihana an'izany fananana azy tsy amindrariny izany zay ry le ty samy manana ny safidiny ny olona ary aleo mandeha amin'izay afa resaka tsy misy fotony kainy atiako le miomana ary fa ngatsy mba nandray kely akory alahy tamin'ny reto sakafo be reto so dia mba misy fako azo oriana ato aminao raha misy ahoana tsara ozy so dia mba misy fako azo oriana aho manosoatra vetivety aloha sy antoniko zavatra ary ahoana izay raha misy andraisana karama ve io zavatra ataon'izay io sa asa soa izany hoe andraisana kely ihany rehefa misy tsara fanara misy dia ohatrinona izany no manary fako indray mitaona 200 na 400 aikio sa firy taona aloha izay io pery aloha ny fiantsoana dia 10 taona amin'izao ary inona ny asan'ny ray aman-dreniny mpanasa lambiny enay dia dadanay tsy hita ny tanina le ntaorina naterahany zandrinay faraniko isay zany lamatoa dia firy mianadahanareo samy voalohany dia misy 4 ny zandriko tena sahirana ara-pivelomana ary zareo zany nefa inona moa no azoko anampiana azy io sa maninona moa raha amironakasa tamiko izy io trany hoe miavokosoa sa inona mety sa ve amorona varitra etsy amin'ny devant etsy sa mety zany ka sady fidiram-bola fanampiny aleoty ny iana tsara aloha ka zao ry mazoto ve se raha misy asa no any tena mazoto ao raha misy mazoto mihitsy zao ary mandehana ry aloha mody dia misy 5 iny hividanana sakafo any miverena ty rehefa vonina mba ahafahako miara-mineninareo ahoana marina tokoa fa ohatra ny mbola tsy ampy taona ile ty sa tsy manino zany misaotra indrindra tompoko tena misaotra raha misy tsy misy fisaorana ry sao dia mba io marina ry le mpanary fako ny lazaindry rehetra mainty hoe ny rahako zany tsy azoko hoe ny rahako naninona moa aloha hiasato le ry ahalalana ny tena marina zao zany ny paika androany mizara telotsika za mandeha ny mampikony fa misy entana tsy maintsy regleko any
dia afaka roa andro vao mety verina avany zany dina makeny amin'ny vilona manara-maso sy manangona izay azon'izy folomena-da dia liva moa zany mijanona ato an-trano mikarakara sy manara-maso ny zavatra ato mazava tsara maninona marina moa raha raha ampianaka Israel karamaina mangaro paosy eny amin'ny vilona reny ka mahita anganareo ka misy ankizy anankiray kinga sady mailaka aniko raikitra zany ka fa azadinoina fa arakaraky ny vola azo no karama eny vidian'ny mofokely zareo alohan'ny isany dia omeron'izao tavy zay tsy nahazo mihitsy dia omena ambonin'izay ho an'izay nahazo bon chance adolo fa lasa oy mba avoy kely aloha ny fiarakordiana fa misy adino kely kay ino lakile aza ela biany ela fa malahelo an'lany eny vadiny lahy dia manina marina moa tsika raha mba maka-piambiny tsisy ilana mpiambiny zany ato hoe mamoaka tsy ambara telo fotsiny ny ataon'ireny dia matory sy manadalanareo roa vavy eto fotsiny zao hoe milamina fotsiny ry fa tsy elany zany ahy misy mission kely ataoko fotsiny ihany eny ary bisou ary zay kifa lasa kalain-kely dia alamino tsara ny fera rehetra eto an-tanàna ok voaraisy se foa soavaty ohatry ny efa kelikely any saosy ato efa napetrako amin'ny livony vola ilainareo roa vavy sao dia mangataka ty koa nefa ary salady ahoana ay ve asa efa mikarataka iziko angaha misy mahazo vola fotsiny amin'izao zany asa ivo manendaka na mamakitrano rehefa tsy mahita atao dia ataovy ary amin'ny fitoerany ny entana azo raha vola moa dia tonga dia zareo amin'ny fanaovana azy raha entana fotsiny no azony dia angatao vola amin'ny liva omenany dala vidiana mora fa sao fetseny zala ok chefa tsy azo ampiasaina io fiara-menamena io ridina le mainty vitra miloko maintimainty iny ihany ao ok voaray eny ary lasa dia mangina reheretso indray zany tsikako inona moa no azo atao tokony mba miteraka amin'izay ny indrindra mba ho tezaina ato dia amin'izay mba misy mba mitabataba manala fanginana aleo kitsy mbola miroso amin'izany aloha fa mbola tsy hay ny fiodiny fiainana raha mba fantatra mantsy fangandry mbola mieritreritra ny hoe saraka amin'iretsy ka tsy izany fa ina marina ary loha zany tsy rosoanareo amin'ny mariazy soratra moa iny efa vita tsy hitako izay olana tena mankarary an-doka izany resaka izany fa andao aloha hisotro ranom-boankazo kely ao an-trano ka andao ariko sady misy zavatra anontaniako andry marina rehefa ao an-trano apatsahiva sao dia adiniko asa aloha izay mba ho fandraisana andraikitra ataony mpitandry filaminana amin'ity raharaha ty fa dia apetraka fotsiny aloha ny plainte fa ny tena manjavozavo amiko dia izao hoe inona marina no antony mahatonga an'le ry manao azao ara-tsy toetra zao sady amin'izay amiko syparana daholo za zavatra rehetra ataoko mahagaga nefa ny mpinamana ihany ny fony mpiara-mianatra tena amin'ny CG sy ny lycée sa ve le hoe liry somary tsy tena araka tamin'ny fianarana dia nijanona teo amin'ny classe de première dia mialina ny ambany sosa tsara sy nahavita hatramin'ny fianarana ambaratonga ambony nefa ny izaho tsy mba nanindritsindrina nanao fihetsika manambanimbany izany izy aza manebaka anay hoe lany andro mianatra nefa mbola resy ny raha resaka fahananam-boly ary tena mety volabe io ngamba ny mampivadika do azy vola azo tamin'ny tsirariny izany koa ve moa ampilamin'izay se maharary mihitsy zany andohako izany mieritreritra an'izany mba ato ihany ary ve izay dokotera David izay ary maromaro ihany any eny infirmière sy stagiaire
serato izany ary toa efa misy accouchement échographique ary tena efa matanjaka zany izy zaniko. Tao anatin'izay fotoana fohifohy ny elana mipetraka tity izay dia efa niroborobo be takan'izao sahata mifandehan-javatra ato. Miraitra ny fitaovana samy hafa raha zao fahitako azy zao. Mandroso Oay, ny masoko ve mandrorosa tena le bandy kely tasako nangataka indray mandeha rity mampandroso aty. Tena izy io dia sanatry miazado ve. Mbola sahirana be tolo zareo sady mbola tsy tonga koa nge dokotera dia za ndray no mampandroso ao madama. Seza mpiasa vaovao aty sa mandalo? Mpiasa ato saingy tsy amin'ny resaka fitsaboana fa zavatra hafa mihitsy ka. Ay, mbola tsy osa ny dokotera Davida? Lasa mivoaka vetivety izy. So dia afaka miresaka amiko vetivety ary lose. Ka maninona raha miandry ny dokotera so manahirana? Miresaka aloha tsika dia rehefa tonga izy dia miresaka indray zaiko. Ary aleo ararotany tiso mba izy marina nahita an'ilay vololamena. Eto raha niresaka ao sady miandry azy ihany dia mba zao feti-pitinina ihany madama fa mbola monjy ny asako ako. Zorsia, mpividy volamena no asako. Tena tsy misy zava-patatro indray raha resaka volamena no iresahanao Tsy izany ka aza mbola tapahanse aloha ny resako. So dia mahafantatra olona manana volamena hitadiavana mpividy se dia misy pourcentage azony se amin'izay. Volona be mihitsy izany. Tena mihidoka mively aty amiko aty. Mba ohatrinona nefa nividianany an'iny. So dia mba fihetsihetsehany fotsiny ako. Ary toa tsy mamaly se. Ty aloha misy vola 10 alina ty. Ka do ansemeloha iny raha tena vonina iara-iasa amiko se. Mila olona matotra ohatran ny se mihitsy Ka zao reny izy madama. Manana peratra sy rojo izay fa mbola notaniako ny ramose mpampiasa raha hoe tena volamena na hoe osoka izy dia miantso anao izay hividy azy rehefa hoe tena tapa-kevitra. Ary tena azo antoka fa le kely ty zany nahita an'ilay zavatra. Tena izy zany. Fa ty loza lazainy ty mandreraka. Hoe ase ho an'ny Davida. Zany ve tsy mitovy amina halatra midy amin'ny tompony. Oay, iny fa tonga ramose. Oay marina, inona indray fika. Zao aza mbola aseho an'ny dokotera aloha le izy fa eto rehefa mividy zavatra ianao raha pitso harivariva hijereko azy fa hovidiako lafo be mihitsy. Ay, misy vahiny ato. Manahoana ianao? Salama dokotera. Zay fa ilosako nareo fa efa tonga dokotera io dokotera efa nandrasanao fa zay fa lasa. Eny lesy Misy fika malotondrarija indray ve ampanaovina antizipo ty sa inona? Mila mailo lahy. Ay ve miasa tao aminareo iny bandy kely iny fantatrao nga? Tsy tena hoe fantatro fa ohatra ny fahitako matetika fony izay mbola mipetraka tety. Nahazo ankizy matotra kosa aloha nareo nahazo azy. Izy aloha dia tena matotra fa aiza marina moa tia nifindranareo ty Tena lavitra fa hono aloha afaka miditra ao an-trano ve na mipetrapetraka sika fa misy resaka tiako atao anao izay. Ohatra ay marina ny jatsirika teto fotsiny tsika. Aleo ary androso ato ambiraoko ato Afa-po vela? Misaotra indrindra ke. Fabizana tsara mihitsy azy zany ko. Ndry ty kay tena mahay manao masazy be ohatran'izany. Zany? Efa antaona no nanambadiako andry fa mbola tsy nahazo ohatran'izany ako. Ka nela asa fitadiavam-bola foana ako. Tsy hitange. Efa tsy mahatsiaro reraka sy tsy mahatsiaro vato mihitsy. Eny ke, marina izany. Dinange no mpanao masazy matetika fa mahafitanana be. Dia aleo ndry foana amin'izay ka. Ary sary-pisainana ianao iny fatana. Afaka miditra ve o? Mandrosoa kia. Ohatriny andeha karakara loka kely Voakarakara madama.
Sary-piara amin'ny tompony angandry izany ka ilako misy surprise lesy ino zany zany ary netana ino zany ahoe jerena mission accompli tena Leandra Davida ve reto fanga misy ohatran'iny indray any ho any efa maly arivariva ary iny no azy fa tena maiky ny akingandry aloha tena miaika fa afenao ingana aloha fa tsy aza atao hitany liva mihitsy le ty ay ve misy an'izany koa tonga dia afeno ary fa tsy tompona ndraikitra amin'io tsony efa eo ampelantananao izy iny tsy rary iny ianao fa tamy ariko andao ry zareo mba asiana finanana lasopy kely fa ohatry ny nona kepakepanandro raikitra zany iza ny karakara vidiony entana dia leo anamboarako azy sady efa antaona ny matsy azy tsy mba nikasika fatany zanyko afandray zany ty androany ty sao dia mba tokony ho tenentsika amiriza amin'izay araiky le resaka iny ohatra mba tonotony izy io fa tsy ohatra ny reny isan'andro reny le inona moa zay le hoe andeha hivavaka ay aleo ndry miteny azy ka ary ohatra mifosafosangy ianareo zany ka aleo zany tsy asiana bitsibitsika izy ty fa mba tsy hiteraka an'le fosafosa zao ary le izy hoe sao elahy dia mba mazoto amin'izay riza mba andeha hivavaka ampaka ho avy io zany inona tsara hoe ty loza lazainao andeha hivavaka ohatrany dia efa hoe milaza lozy ireny ty fandraisanao azy riza tsy zany fa mandehana ary nareo roa vavy raha andeha fa za tsy azonareo amin'izany vavabavaka zany mihitsy ka tsika telo ane mba samy zanaka kristianina ihany eno sady efa taona maro tsy mba nanitsaka tokoa nambaravaran'ny eklisy mba asio fieritreretana ihany riza zay mihitsy tena rehefa nandinika indray dia aleo samy tsy misy mandeha raha tsy hoe leo miara-monina amiko nareo ka tapa-kevitra anao maserany tsy misy mivoaka eto raha resaka vavaka zany natondeha zay ny tena marina tena ona loatra reny ampy zay sao dia sanatria mivoafoaninareo ka hivadika amikoko zay voaloza ny anjoanareo tonga dia nifatinareo no raisina raha mitetika any amadikako tena mba tsy rariny kosa ranga zany mangindre leo miasa sady ve sa leo vola aleo mangina sao ahita loza eto mba ahoana rery Andriamanitra ny voana amin'ity gatra ty sady fitaka ny nakana tany amin'ny ray aman-dreniko tonga ty mbola voafesy voakaramanao asa ratsy mango mifotsy ny fanararotana sy ny sisa meo hevitra tena naninindako nanaraka ny teniny matamampamitaka iny takizay nampirimiko tany amin'ny Ramose Davida ihany ranga le volamena so sady lasa mpanendaka tsy nikioty ny raisiko tena lozy ty sady mbola lasa ny zalako ny vola 2 alina saika hividianana fitaovana ilaiko amin'ny asa ahoana raha ny fomba ilazako n'izany amin'ny Ramose tebiteby foana zao ny ainako hatramin'ny trangany ny zavatra iny ay le ty ary tena le madaminy indray ty tamin'ny mivoaka avy ao anaty fiara ty ary sao ty mba izy marina raha naniraka ny rem-panendaka ireny bonjour c'est aleo aloha mody kalma ihany larobe reny manahoana ary tao tsy tongo se le maly arivariva le hoe ampiseho an'le volamena ny ahaka atao fotsiny avy sa mbola naseho anao amin'ny patron aloha le izy sao dia tsy volamena tena matotra ve ty madamy ty sa modika izy tsy ambarako azy aloha hoe lasa mpanendaka le izy ary tao tsy mamaly se azafady madama miasa alobe aho fa misy fitaovana tokony hovidiko nefa tavelany amin'ny Ramose Davida ny vola hividianana azy ohatrinona le vola 2 alina ariary iny ary aloha mandehana fidio izany zavatra izany fa za iandry any dokotera eto tsy fantoka amin'ny resaka mantsy ny fahitako an'se raha tsy azo izay zavatra izay
ka aza misairana amin'izany ianao madama fa anay manokana ange zany raha izy tsy dia mandeana fidio fa tsy maninona re a sarako azako amin'izay tsy be fa anaty adiny raha misy Davida saira fa lasa vetivety ahy soary kilongy mbola fananjaza marina sy fantatrao zao fa bandiny drako androba ny volamena tany aminao no nifoaka an'izany volo izany ny azy any tia no anatsana azy marina fiaranizy ary tia mijanona eto alohan'ny centre ty ary sao dia tena le tianatiana tsy manjary indray tonga io ary mba misolosolo fiara izy zany fa inona ary mba asan'izy io ay tonga dokotera salama aloha salama tsara ka vaovao nentinao tena mba mangataka 10 minitra iresahana aminao ary tavita raha mba mety tonga dia vitao eto tokotany resaka ao fa manahirany mbola be asa mantsy aleo re mba ao an-trano miangavy zay reny tena ilako resaka aminao tena mila mifanampitsika amin'izao fotoatsarotro zao tena tsy vaninareo tsy vanina efa vita ve ny asa ratsinareo vao mody mifona ty amiko naninona raha nandahatra amin'nyvoalohany raiso reny fifonako fa tsy manapidiny ani tena tsoroko aminao fa fijalinany ao an-trano miatra nambava-basy raha mikasany amalina andositra ka inona ary ny azoko anampinanao samby voana itsika zao ka eo mihitsy tsika zao ny tena marina efa fantatro rija hoe nametraka plainte tany amin'ny mpitandro filaminana ianao dia ao anao zay izy raha nafantatra an'izany tena hompiteny tanteraka momba anao hovonoany mihitsy fa tsy hoe hosiparana toy ny mahazatra ny tena marina manan-kevitra isorohana an'izany fa mba tiako fantatra aloha hoe inona mety ho antony nanaovany an'izao rehetra zao aminao raha mifahafantaranao azy sao dia mba nisy ratsy mifanaovanareo masy tany ho any aleo aloha alamina le tetika dia tataraikanao ny momba anay rola rehefa tonga ny fotoana mahamety an'izany ka miainga amin'ny fahafantarako an'izany zavatra izany anie no ahafahako manampy ianao na mba ahafahanao manavy tena samy rery fotsiny koa azy tena mianina aminao aho fa ho tataraiko aminao de A à Z aminao zay zava-pantatra rehetra ay raikitra re fa mino ve aloha ianao fa ahomby izany tetika hiverinao zany ohatra aza taitra ianao fa aty amiko anie mifanalahidy amin'ny fiainany rija mila manaraka ny toromarika fotsiny ianao fa milamy io ay andao ary fa ho tataraiko aminao ny fiarahanay rolahy ary ndre tika ohatra ny be toromaso zany tato ato sady kamilava sa manarara oatra ndrijatsy eo ve oay ay vendry efa nahandro vary sady angandry ratsy akiza amin'ny fofombary zany ka sao dia mba marary ary ndry sa ary maninona marina ry azany ohatra ny tsy azo azoko mihitsy ny haiko mitenendry raha marary fa sao dia nahirana etiko sa sao dia mba be voka ary ndry ity be voka fa hoana marina hoana matarana fa be voka zanga moa efa be voka no ahy an'izany eny ohatra ny hoe maloiloty ando kamokamo tsy tia fofony zavatra toy ny fofombary sy ny sisy fa mila manao test tany amin'ny dokotera mihitsy sanatry dia be voka marina fe tsy loza tavita nefa efa andalana manatanteraka an'ilay fika andavona ny ritsa dia iza ny karakara raha migatry ritsa atsanona ve ilay fika miaraka amin'ny tavita
Izary mety nahabevoka-ndry ahoana re zany? Nitsoraka marina fa tsy misy tokony afenina zany anie. Efa niaraka tamin'olo-kafa akoatra-ndrija angandry? Fa angaky efa fantatry ndry hoe miaraka izay sy riza. Fantatro daholo aky izany Ny tena marina ny fifanarahanay io, fa mbola tsy zao ny fotoana nasafana azy amindriny antony. Tena menatra ndrika sady tsy mazava amiko koa neky ny tena tiandrija tongavany. Zany tokony ho menatra ndrika. Tsy misy atsondry mihitsy zany sady tsy dia manapidiny koa ny atsika Tena potika tanteraka ke fiainako. Fa dia vitana inona ary mivitako ny dezao ny lalam-piainako. Tsy vita ny tojo fampijaliana fa dia bevoka tsy fidiniko. Aza mbola mitomany akia. So dia tsy voka ary io fa aretina kely fotsiny. Aza mbola resahana amin'ny riza aloha raha sanatrika bevoka marina Zany ekiliva Ary aleo atsona amin'izay tiana. Allo, maheno vendry? Allo, maheno ka? Tiako amafisina tsara hoe oviana izy nitratra ao an-trano fefa vonona ny élément hanao ny opération rehetra. Ary tena efa vita mipetrapetraka tsara ne izy zany. Nefa atao tiako atsanina indray le izy. Raha migadro eo mantsy riza, tsy isy karakara ty zanako atao kiboko ty. Nefa ahoana re zany? Dia ty voka tsy niriny ty ve no andeha handravako ny fomba nakanana ny riza sy ny asa maizina rehetra ataony. Aleo atao ihany fa ho hita eo izay toyany. Rehefa samy tsy anjary ihany ny fiainana, aleo samy hitsinja ny vokatry ny nataony. Sady vehivavy efa voasetra ny fiainana koa rangany aty vonona hiatrika fiainana. Vitako ny Maheno vendry sa matory? Maheno fa zaho miantso anao afaka adiny ray eo. Mbola voahijery ny fandaharam-potoana rehetra atao tanàna mantsy. Ay, mety zany miandrin'izy antso zany Raikitra tena roso ty tsampody koa. Izay mihitsy akia. Dia izao ve sisa nefa rahantsika hidoboka any amponja? Tena tsy nampoiziko ka. Tena ratsy fefaritsika. Kalindry vadiko tsy misy tsy vita ny volo zany finarity. Ka tsika ary mbola hipoka ao anatin'ny violon anatin'ny valambe efapolo ora oniko. Dia varavara-ponja miandry aorianan'izay. Efa hoe milamina ho andry. Tsy mahalala ny rija sy ny vola makarenany vao viditsika daholo ireo tompona andraikitra rehetra ireo. Ho hitanao fa tsy maintsy isy tamy resaka hoe fampiraharaha amintsika. Tsy possible mihitsy zany hoe rija mainty hiboka valambe efapolo ora zany kia. Raha fonja indray tsisy atahorantsika ny amin'izany. Aza miretirety eo fa efa voasambotra ka zany efa tratra. Nanina zao raha reny olona tonga ny sambotra antsika ireny ny fampirarahanao fa tsy efa ty vao behivavy eo. Docteur après la mort zany. Fa zay rangolo fototry ny afina tonga an'izao fisamboran'izao aloha dia tsy hamelako mihitsy rehefa tafavoaka eto ataoko tsy mahita mangirana mihitsy amin'ny fiainana. Sy ny anao mbola valifaty foana. Zany izy Tsy mba nova famindrana ao an-tsaina fa tsy mirarahana zany tsy misy nizanizy afaka misakatsakana an'izay tiako atao noviana ary ndry marina ho ary diana ohatry ny tsy andrenesa teny mihitsy Inona moa no teneniko fa dia mihitsy zaniko nodiventana ny ranona tsakaina. Raha ny tena marina azoko antoka fa tsy ho tafavoakintsika satria be loatra ny fisatra ny ampanganantsika. Ela ny galabonana tamin'ny alahelon'olona koa mantsy. Aza miteniteny foana eo ndry so dia anao indray no nampitrotraka eo. Efa mangina ny hafa nareo ihany ny mampiteny ahy eo koa ka samy mangina zany fa maso reny fa averiko foana ny any teniko fa tsy handeferako zao fisamborana tsy misy ankety tsisy nininona fa avy dia sa zao
ary nizaniza nanao velam-pandrika andavona tsy hananako antra mihitsy rehefa tafavoaka teniko ny azay ary tsy maintsy fantatro zay na roviana tapitra manomboka an'io ndray arehanao sy ny didiko felehibe ry Andriamatorijo manapetrako ny zavatra rehetra. Way, iny fa taminy ianareo anala menoty angamba ireny ka apiditra antsika ao amin'ny selula omaniny ny saina mampanary izao mivady. Oka aloha sefa fa inona nataon'le kisola io aty ka mba moramora riza fa mamenatr'olona andraso aloha mila miresaka amin'io bandy io fa io ngamba no nitorentsika teny ty David Androzy ty mihitsy nitorentsika miomanina fahita ataoko malala ny anarako elahy. Milamina ianao Andriamatoa fa tonga ny andro ny fahamarinana. Inona tsy tabataba aminao akory ny antondiko eto fa efa misy tompona andraikitra mandray an-tanana ny aminao. Aleo iresaka kely amin'ny trasefo ato aloha. Ela zany ny tompona andraikitra amin'izao fisamborana zao. Miomana fahita elahy. Sa so de miseho mafy ary elahy tika tsy misy dikany amiko le ty zany diplôma sy mahadokotera ny lahy zany ny vola ihany ny maranga zay. Asa menomenona ohatran'ny loha tapaka eo fa tsy miresaka aminao ahy. Ka ny anazy zay mihitsy sefa azafady mba avao kely amin'izay izy rovavy fa le ry ihany midina de efa metraka fitokisana aminareo amin'ny fandraisana andraikitra zany fa efa milamy mampitsipitsiny amin'ny fitoriana rehetra. Zay zany vao milamy matateraka ny raharaha mandry fahalemana ny tany sady efa miverina amin'le trano etsy ampita liva mipetraka. Zay rovavy mantsy zay tokoa vao tena milamina ary tsy nampoziko hoe efa marobe tahaka an'ireny ny dosie maloton'ilay zalahy iny na nampitrotraka koa reny olona rehetra nanamafy ny fitoriana nataontsika reniko fa inona marina hoanina tonga ny dra lasa sany tolo tena ny joro vavolombelona ireny ka reny anie anisan'ny lehibe mpandrava sy mpamaky trano niara-ny asa tamin'ny Rija reny ny mpanan-karama-ny Le Monde Rija mpividiny entana azo de rehefa lavy ny andrarezina ny orooro daholo ry zalahy fa tsy misy mpiaro sy tsy misy patron ntsony de reny ny tolo-batany reny sisa sady tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olona karoana raha teo koa moa reny. Ay ve zany io eo ihany zany aloha fa tiako valiana amin'izay le fanontanianao indray mandeha iny hoe nisy ratsy ny fanaovanay sy Rija ve tany aloha na tonga azy nanao an'ireny rehetra ireny tamiko eny tokoa ay fotoana marina zao mba tantarao amin'izay ary fa alohan'izany aloha mba tiako ampahafantarinao kely ihany ny fifandraisanao misy amin'ny Rija sy Liva hoe avany ve ianao sa mpanampiny sa inona ny tena marina. Raha momba an'izany indray de aleo atsonaka aty mihitsy Liva de miara mifanazava eto tsika telo fa mbola misy mistery amiko mantsiny aminay telo reto ary tena mahamenatra eny saingy fotoana filazana marina moa zao ka tsy maintsy ho lazaina. Antso vetivety ary izy za no mana zavatra ho tsakitsakony eto aloha. Nidindry tsara ve le vavahady teo? Ia nidiko tsara ka. Ay, aiza moa tavita teo? Dokotera Fitire ahy atao ve Davida fotsiny re de izay Ianao koa dokotera Davida zany ka tomboy amin'izay ary nitafy iza moa manomboka i Davida sa i Liva? Za mantsy mpiaino. Aleo tonga de atomboko fa mandeha ny fotoana ary mbola anatitra sakafo ny Rija anie anga marina moa izy iny anaterina sakafo isan'andro ka de tsy misy tamingana avany mihitsy ve no mba tonga mamangy azy any. Aleo rehefa aveo manohy an'izany resaka izany fa mangy didy be te alalan'le zava-misy marina ho tantarainareo anie ay. Ay tokoa aleo aloha indrindra ny tantara de toisiko izay tsy haindry ary. Ay zao ary
Mbola kizy vavikely tamin'izay, tonga tao amin'ny dada sy mamy Rija sy ny ray aman-dreniny. Dia inona ozy izy nareo ny antondiany? Nanao seho sy alafady nangataka ho faty. Dia ny ray aman-dreny koa moa samba ny vola be nomeny sy ny fampanantenana nataony. Dia nanaikina dia mbola tsy ampy taona ry tamin'izany. Nahavita nanery ahy mihitsy izy ireo tamin'izany mba hanekeko. Kanjo noho ny tonga taty ahy dia zavatra hafa nitako. Efa manambaty Rija. Fao natao mariazy volana vitsivitsy. Tsy izy izany vadin'izany fa Iliva. Tena tsony Rija manokana ny lazany hoe zao no atao vetsaina. Efa tonga ato an-trano ianao zao. Tsy misy mahita n'ity lavatrano ity na ny havanao nizaniza na iray aza. Noho izany tsy hafa mivoaka izany ianao na hoe andositra. Nakako aminao tany tsy atao vady mariazy izany fa ho mpiasa trano sy irakiraka amin'izay tiako hampanaovananao rehetra. Tsy mahazo mampiasa telefonina koa. Dia efa ty amiko numeroan'ny havanao. Mitenena raha hoe te handefa volany amin'ny havanao fa izany mandefa azy. Na andefa ray hetsy na roa hetsy isam-bolana any ianao tsy olana izany tsy maninona mihitsy. Rehefa avy niteny an'izany izy dia ankona tsy nahateny aho. Nivoto mifoky sady diso fanantenana tanteraka. Na tsy aro tena ho voafitaka tanteraka. Ny savorivory tao an-tsaiko ny hoe nataon'ny ray aman-dreniko fitaovana ampidiram-bola ve asa voafitaka toa akory zareo. Iny mbola ny tanondrika iny dia lasa mivoaka Rija. Nakarapy ny varavarana. Nandeha ny andro ny otana ny volana. Nanomboka mizara ny Rija nanao ny asa maloto ny rehetra. Ary tena natokisany aho satria kinga sy mailaka amin'izay nampanaovina rehetra. Fa ny tena nampalahelo ary ny tondrako mangidy hatramin'izao dia zana-profesiny tamin'ny Liva. Sady ny tambatambazany anoho ny rahonany ihany koa raha sanatria mandaha azy. Dia izaho mifona ny iainako tao anatin'izay taona maromaro izay. No heveriko fa tsy fantatry Liva ny fiarahanay. Kanjo noho ny teny aho hoe bevoka dia no lasainy fa fantany fiarahanay sy Rija ary nisy fanarahana mihitsy aza ozy izy. Io mantsy izy io mety ho afaka nazavan'izany fa aleo faranako ny afo tantarako. Tena lalina izany. Dia ahoana izany ry Liva? Mpirafivavy izany nareo? Efa izany tantarainy izany marina rehetra. Allô? Manaja anao sefo? Iza tsara hoe no mitady ahy? Dia izaho mihitsy no mitady aviny. Aleo angamba ny vadiny makano fa izaho tsy afaka miresaka aminy ka. Tsy te efa natrotava aminy mihitsy aho raha tsy efa vita ny saziny ao an-trano maizina e. Fa misy inona? Mandehana vonjeo ny vadinao fa misy resaka tiana tao amiko ny. Aleo ianao no makano fa izaho tsy te hahita ny salovatavany akory. Afaka miditra ve? Afaka mandroso e. Hoay, fa ino indray toetin'izay reto? Ka izany raha misy fa nanomana gote kely ho anareo telo ako. Hoay marina. Ary toroso isany ato fa aiza sady le madama anankiray niara-ndresadresaka taminareo teo iny. Lasa nandeha kely izy ry fa mbola mety hiverina ihany a. Ay ve. Dia apetraka eto izany ny anjarany. Se koa ty dia misahirana. Azo se hoanina ny anjarany fa tsy hainy na amin'ny firy izy vao hiverina ty indray e. Aleo eo aloha e. Dia anampiana ny anareo rehefa lany. Dia izay aloha fa manelingelina ny resakareo fa andeha monjy asa kely aloha mazotoanareo. Misaotra se, mazoto se. Aleo tohizana amin'izay atra ny resantsika teo na dia efa lasa sy Liva. Efa fantatrao amin'ny ambangovangony mantsy ny amiko. Dia ireny efa nirahana hita ireny toy. Ary tao misinto lalina e. Sady malahelo ny lasako any malahelo an'ilay tantaranao. Manameloka tanteraka n'izany fitaka be vavanandavonanao izany. Tsy rariny izany. Saingy atao ahoana moa fa randraraka tsy azo raofina intsony.
tena marina loatra izany finina tokoa ny fonosan'izany tantaranao izany dia efa mifo alahelo sahady ianao nefa mbola tsy voatantaranao akory ary ilay izy. Asiovavaka kely ary aloha ty sakafo ty dia sady mihinantsika no mihaino ahy ianao e. Zay miarahana isy livo lava ihany izay fifampizahan-toetra izay ngamba iroso amin'ny tena fahamatorana amin'izay eny tsy hoe tsy matitra moa izany izay fa tena mifankatia tsara ary tena mifanaja no samy tokapo ihany koa saingy mila manotingana amin'izay tsy ajanona ho resaka fotsiny ireny voatin'ny fanaovany ireny adeo ararotiko amin'ny ditsingerin-taona anaterahany an'io tiny no anolorako azy an'reto peritra sy rojo volameny reto le peratra omeko azy rehefa migadina ny andro malaza anay mino fa faly asa dobodoboka sahady zany foko zany toa efa miaina sahady ny oramamy anolorako azy an'ilay peratra toa tsy androko mihitsy zany ora vitsy atongavany eto ny loko angatahako azy indray ho andro ny foko mandrakizay zany dia anambady amin'izay fa tsy sipasipatsony ary aleo aloha tsona kely mihitsy izy sao sanatry restorany ka taraiky eto ka miampitolono manina ho an'olon-droa mantsy efa miandro fotsiny raha reo marina ny lalina ero marina raha tsy ho voky atenda eto nagatao fotsiny azy ary aleo tsona amin'izay fa tsy misy fiara-mijanona zany hoay ary toa ilivy no mivoaka anaty fiara-katikatra luxe be iny zany hitako moa ny tonga sahadiko nisy nanatitra kay ary ay very livitony no manakavana manana fiara tsara tarebe ohatr'izao e mba hatsiarako indray iny ary aleo andrasako eto ambaravarana dia somary ataoko tsara hafina aloha miperatra ty rotsy ty kosa tonga dia apetaka eo amin'ny vosiny mety zay tonga soa ty malala ity aloha misy surprise kely dia asiako bizomamy be ay elako mba andrasa ohatrany fa maninona re laha zany toa hafahafa be anao fety angetsika e efa hoe aloha rehefa ho an-trano ano resaka andao ary raha zay no tian'ilay tena mialatsiny aminao ary davida fa maninona ianao tianeno aingana fa 10 minitra fotsiny fotoana ananako iresana aminao an'io fa tsy maintsy mandeha tsy azoko zany fandeha ho aiza ianao fa ngatsy anao fetytsika ny tontolo andro ka atao voatony fandaram-potoana tsy tanteraka rehetra zany ny tena marina aleotsorina fa tsy afaka miaraka aminao tsony za ve no manofinofo sa tena marina zao zavatra iainako zao e tena ianao mihitsy hoe zany miteny zany liva nofa mandrazo manoloananao zao e liva sy ny fiovany hevitra mialatsiny aminao ary afaka fa tsy afaka tsony fa tena ninona loatra ary tiako noho ny fafanatao anatin'ny indray mimpimaso no fitiavantsika androany anie no andro iray natokako anaporofona fitiavako anao ka saika nylorako no marika hita maso entiny miriary andro amanalina e tsiry davida aleo tapitra atreo fa inona nefa ny antony leo fotsiny ve sa tsy ekeny ray aman-dreninao sa nisy ratsy nataoko anao anambady ary davida anambady eno a
Anambady aniza zany voninany ambady anao e. Fa nambadiana ve ny tadiavinao? Maninona no miatsampy amin'ny olo-kafa ianao? Tsiry Davida, tsy afaka ny anambady anao atovy amin'izay herintaona ny rahantsika izay. Ray minitra sisa nanako aminao fa miandry ao anaty fiara ao ny vadiko. Mba sary-piaro koa mantsy izy raha mijanona eleto raso nitindrotsy volamena anao. Fantatry fa nanao manaperatra volamena mamirapiratra ianao fa tehirizo ho fahatsiarovana azy eny. Zay fa veloma. Tena tsy napoziko loatra malala. Dia sahanao ve? Tena finofitaka ny tany. Izay olona mba nanakinako ny foko no samy vadika amiko tahaka an'izao. Dia iza sisa mba azo itokisana? Tena lasa izy marina. Mba iza ary zany sananao fiavi-papango izany ka nivoaka ny malalako tampotampoka be izany. Aleoana izy rehefa andefa aleo hijanona eto sasy ny ara-tsy mipitako. Tovoka sahady tsy te hity intsony ary aleo ampiregny reto fatombola mena nanamaloka ny andro reto. Inona tsy mono ilaina ny reto mba tsy vanona kosa amin'ny vehivavy izany dia fantatrao ihany ve ilay olona naka ny hovadinao io? Tsy iza ary diny olona io fa rija patron anao izay tsy iza koa fa namako taloha. Mpiara-mianatra mantsy izay fony mbola tany amin'ny CEGS lycée sady iray tanàna koa. Andrekako io rija ve? Dia efa fantany ve fa efa niaraka taminao ilay vehivavy dia mbola sahiny ihany ve? Tena fantany tanteraka hoe miaraka amiko io vehivavy io. Ny fahafantarany an'izany mihitsy ary nahatonga azy nanao an'ilay fomba rehetra ka anazy teo am-pelantanako anie. Dia inona nefa mety ho antoan'izany? Tsy haiko aloha ny tena marina fa raha ny fiheverako azy dia izao noho ny tsy nanohy fianarana noho ny akamoana sy ny filebana intsony ilay ry dia nanomboka ny alina. Nisosa tsara mantsy ny fianarako hatramin'ny nahazoko baka ka hatramin'ny nanaovako medisina teny amin'ny oniversite. Vantany vao afaka baka ka niditra teny amin'ny oniversite dia nahita ny eo ankizivavy io izay tsy iza fa ankizivavy isan'ny be mpaniry indrindra teny amin'ny lycée teny. Vao maika ny alina ilay ry ary nandefa mesazy tamiko mihitsy hoe elahy mody endry mody bosisy indray no miseho mahazaka sipa-manja aminay. Ho lany andro mianatra fotsiny le ty elahy fa mbola resinay raha fampiasana kokoa. Zay zao efa deba be taingana 4x4 elahy bisikleta ary mbola tsy voavidy. Izany nafatra nampitainy tamiko. Ary tena olo tsy vanona tokoa indray izany ka. Dia olo-kafa ve ilay vehivavy io sa liva vadiny ritsy io? Tena io io liva io mihitsy ilay izy fa mody tsy miteny amindry fotsiny izy. Tena mba loza koa izany. Ay ve ka ary tena tsy nahaposiko. Iza indray sa manapatresaka izany. Sa bery kely anaritra sakafo indray ve? Ka ento ary niresaka ao Zao reny no izy nampiantsanao rija araka ny telefonina voarainao teo. Saingy za moa no ndrahanareo nakany dia nandeha tokoa. Dia nanao ahoana ny tany? Tsy niresaka zavatra betsaka tamiko ritsy fa niangavy mafy mba eona aminao hony. Eona amiko? Fa inona indray no mbola ilainy anaka? Fa nga tsy efa leo ny salovantavako izy ka? Tena miangavy anao re mba mandalovana dia 2 minitra fotsiny azo no enonao azy. Aleo hazava tsara ny resaka fa tsy afaka hiaino azy na dia 2 minitra monja aza. Aleo andeha ny fitsarana azy dia
Amita ny saziny izy. Raha vita ny sazy ka mbola tsy mateny am-ponjy izy, izay angamba vao afaka miresaka aminy. Amin'izay mantsy izy vao mety olo madio fa afa-tsy azy. De tena tsy andeha mihitsy ve ianao? Tena miala tsiny fa tsy zazao mihitsy no iseloselona any. Fa raha lany voly nareo ka tsy misy sakafo aterina intsony dia mandalova fa afaka manampy anareo. Eny tsy afaka anirenao moa ary na izy koa aza tsy nanery fa dia niangavy ny nataony. Fa tia koa miteneniny hoe misy fanomezana lehibe tia nomenanao hono. Fanomezana? Eno Tsy mila an'izany. Tsy mila zavatra azo tamin'ny afera maizina. Vola be hono sa trano be sa inona izany fanomezana izany? Efa hoe tsy nety niresaka tamiko izy fa ianao no ilainy. Izay fotsiny nambarany ahy. Miangavy anao andalo dia misy fanomezana omeny. Mandehana miverina any dia teneny izy hoe tsy mila fanomezana hoe izy fa tazomo anao samy reriny ianao. Izao no izy. Fitiany fo de fo ny resaka ao fa tsy manam-potoana lava iresahana aminao aho. Tsara ho fantatro koa fa tsy nono ny fiangavianao no nahatonga aketo fa nono ny fiangaviny liva. Tena misaotra letsy amin'ny fahatongavana. Ka raha mety ary dia mba mpandrosoa vetivety aty Dina sy Liva mba ho vavolombelona resantsika. Ndraso vetivety ary. Ay, tonga daholo nareo. Dia misaotra indrindra ry zareo tamin'ny fahatongavana mitsidika. Voalohany indrindra aloha mitodika aminao ary Davida. Tena mifona sy mivaly tongotra matanana letsy fa tena tsy nety ny nataoko taminao. Nety ny fialonana tsy misy antony dia nahavanina amin'ireny zava-doza rehetra ireny. Mahatsiaro tena diso tanteraka ankehitriny. Tsorika aminareo fa tsy noho ny figadrana miaritra amiko ankehitriny no mahatonga iteny eto na koa hoe efa tsy misy mety arisa nafaka intsony satria nahitena izay tompon'ny fanalahidin'ny volako sy ny asako aza efa nivadika tamiko. Ny mpisolo vava sy ny tompona andraikitra samy hafa mpiaro ahy tsy misy manatona intsony. Tsy nisy voavidin'ny volako intsony fa efa voavidin'ny marina angambe. Tsy noho izany rehetrarehetra izany no mahafayasy mahatonga mahatsiaro diso tako izao fa noho ny fahatsapako atao anatiko ny tsy fitezany zavatra nataoko hoe famotehana sy fanararaotana ny mpiarabelona tsotra izao. Tsy voatanisako aminareo intsony ny zava-bitako na ny trafika narongony, fanakaramana mpangalatromby, mpanendaka, volasandoka, fisolokiana mivarotra sy ny sisa. Sady eny mety efa nitantara Dina taminareo koa angamba izany tamin'ny fotoana nanomboanareo niarany asa. Ka ny tena nitsoko anareo voalohany dia mba omeko fisaorana satria raha tsy anareo dia ny tombony afibeko ny tombony fijalian'ny malagasy namako noho ny tsy fahatserovan-tenako. Faharoa zany fisaorana izany dia arahako tolotra lehibe ho an'ny Davida indrindraindrindra. Misaotra anao fa mazava ny fitantaranao fa tsoroko dia ny mialoha fa tsy afaka ny andray ny tolotra omenao aho fa tao fotsiny ny resaka dia izany mamonjy ny toerany. Tapitra ve ny resaka ao? Mbola tsy tapitra ka. Mety izy ianao andray ny tolotra. Ekeko fa azo tampitaka ny anankiroa tamin'ireo tolotra omeko ireo saingy raisy fa vokatry ny fofen'ny fankasitrahany. Sanatria tsy hoe vola be ambata manam-pahalanina no omeko anao sady azo tampitaka raha teo izany ka tsy mety aminao tsy trano be ihany koa no omeko anao fa fanomezana tsy manam-pahasimbana mandrakizay. Aza be akamatatra le roa fa vantany ny resaka. Ka tena miangavy ahy mba raiso le fanomezana. Fa inona le fanomezana? Liva letsy omeko anao isy ny fony be fitiavana. Raiso fa omeko anao amin'ny fo manontolo. Ary raha mety dia mba angatao fahafahana vonjy maika ikarakarako ny divorce anay mba anananao azy zato isan-jato Ino teloza lazainao Rija? Zany Tsy tsy antsy mendrika anao ary Davida. Efa namitaka ny fonao be fitiavana ka tsy mendrika anao tsony. Aza mirediredy re Rija. Tsy redirediny ahy
tena izy ny mendrika ny fitiavanao ary zao ny fanomezana faharoa zay andaoleko eto anaty anao ry Dina. Atolotra anao ry Davida iliva sy ny fahadiovany mbola tsy nikitihako mihitsy mantsy izy io hatramin'izay niarahana izay ka hatramin'izao. Zany mantsy mba fiangaviany hoe mba rehefa vita zany ny mahary azy any am-piangonana vao miroso midingana anankiray mahampivady anay zay no ajaiko zany satria tsy fitity amiravirany livany nakako azy teo am-pelantananao fa fitity andratra ny lahy fotsiny raisy fa mendrika anao izy ary dokotera ianao ka inoko fa afaka namarina an'izany ary amafisiko fa mandoalika tanteraka eo anatrehany Dina satria izy mitereko mivantana sekolaka ihany koa isoloan'ny liva tamin'izay adidy mahavadiko an'ny liva rehetra nanararoatra tokoa tena mifona ry Dina mifona tena tsy vanina ianao Rija tena tsy vanina ifonany ay ve ka zany modina angatahanao atany amin'ray aman-dreniko ataonao fitaovana fotsiny mba hampidi-bola sy analanao filana ao tena olon-dozy ianao ifonana ry Dina ary tsoroko aminao fa raha tafavoaka ny fonja na firy taona dia tsy maintsy ianao no vadiko. Raha efa manambady ianao dia tsy maninona fa tsy apakabady tsony ahy. Iza tsoa moa mbola anaiky anambady zay vehivavy tsy misy fotony be voka tsy manambady. Fanga be voka ianao? Be voka tokoa noho ny fanararotanao sy ny didiko felehibe nataonao. Voka tsy nirina saingy tsy hoe soroko fa vehivavy manana ny herim-poko koa. Inoko fa avelo tena na dia tsy misy ianao tsony asa. Aoka kely aloha izy roa. Mety efa mitsika rehetra ny resaka teo ka aoka samy aka saina. Sarotra amiko aloha ny anambady an'ny liva. Efa nandao ahy izy ary laza tsy afaka ny anambady atsony. Ary mety efa tena tsy tia atsony. Zafady aloha ry zareo manatona teo hoe liva avy netinao ve le izy ry liva? Zao hoe tia ny fanomezana fahatelo sady farany omeko anao ry Davida eto atinga iny ry liva tsoroko etona fa anao ihany izy ty fa nikaramaiko olona ny tsikilo atriny ela ary nanirahako any Dina nakazy mivantana tany aminao taty aoriny ka indro averiko aminao ataoko fanomezana manokana miangavy mba omeo le olona tena tianao indrindra eto ambonin'ny tany izy ty le rojo sy peratra volamenako ve? Aza verina amin'ny zavatra taloha tsony ny resaka fa raha isolo fanomezana telo lehibe nomeko ireo na ho an'ny fitiavanao an'ny liva fotsiny aza no andraisanao azy. Ay tokoa io le nahatonga ny tiana ny fona tamiko niterena nangaratra ny tia tany amiko. Tena le roa ivoaka taty izay telo samy agnitiany tena fa lava be ny resaka. Tapitra raha teo koa ny ora famangina zay veloma aloha ianao? Aza mbola mivoaka aloha fa mbola tsy tapitra zany ny ora famangina mba omenareo valy teny ary reto miangavy tena miangavy lasa aloha zay miangavy andoro zareo valy teny fa dia inona loatra rery Andriamanitra zava-mitrango zao omeo hevitra dia sanatriany ny vava ve fanomezan-drafilà no hoentiko mianatra amin'ny farafofonaiko. Vady fanomezan-drafilà peratra mba hataloha lasa fanomezana avany amin'ny rafilà. Ilay namana akaiky tonga rafilà enjany zany aleo akasaina mihitsy aloha dia tena azo antoka ve fa mbola madio tokoa liva. Efa firy taona zay no niraisandry zareo trano. Mety marina ihany satria tokony ho izy no be voka fa tsy dia. Vikely vetivety anisy enona mise mba haniraka ny se vetivety tsy maninona ka sady efa milamo madolo inge ny asa ao mba hatso kely se le vehivavy roa mipetraka itsy ampitetsy tokony ao naminy amantsy saingy
mbola tsy afaka miala ato fa misy marary mila fanaraha-masaka aika ato sady tsy misy mandeha koa ny finday andry zareo fa tsy le piratra sy rojo lasa le mpanendaka taty amiko ve io amin'ny patron io sa zavatra mitovy tena tsy nazahoako vola tokoa izy iny nefa vola be tamina anatona am-posiko dia lasa ny zalam-panendaka tena loza marina. dia ahoana izany ny fanapahan-kevitra reo vavy? Tena mbola tsy manan-kambara aloha hatreto sady mbola menatra tanteraka anao ny tena marina tsy te hifanatry tava aminao fa ratsy loatra ny zavatra nataoko. Ka tsy fotoana n'izany intsony izao hoe fotoana fandraisana fanapahan-kevitra izao. Ny nareo roa nefa mazava fa ny amiko mba ahoana? Fa efa mazava ahoana kiny aminay? Mifankatianareo fa nisy mpisopatra fotsiny. Mino fa mbola tia ny Davita ianao ary Davita mbola tena tianao. Fa nomezan-dalana avy amin'ny rija raha teo izany ary efa mazava ohatran'ny masoandro be lohataona. Fa tsy henonareo nga ny tenin'ny rija tao iny? Hoe ahoana? Raha manaiko izy liva dia mba karakarao miaraka aminy koa idina mandra-pivoakako ny fonja na mandra-panambadiny izay anjarany. Sao dia ampirafesinao ato an-trano ato koa ary zahay roko. Zay vao tena loza. Vazivaziko izany aza manao izay mahamenatra kifa izay ary sa mbola tsy misy tapa-kevitrako. Dia tena ho raikitra tokoa ve izy ity? Anambady any liva ve izay fanomezan-drafilahy? Fa tena mbola tiako tokoa aloha izy lainga ny lainga dia iaina amin'ny aia sao sanatria rediredin'ny rija fotsiny ireny tena faisiniova fo tokoa ve lery. Ny farana teo fanomezan-drafilahy nosoratany Élisée Romuald Ovelomin'ny Faly Irlanto Chinese miaraka amin'ny Niravo Sivantsou Roland Ramanatsonina indray feo Anjaroliva no nanatotosi.